tantara tsy fanadino teto amin'ny firenena 4 janoary 2024 4 janoary 2024 ny fibanjinana ny lasa no harenana ny hoavy feno 12 taona katroka androany ny alatsinainy mainty ny hetsy-bahoaka ny arahana fandrombana sy fanapotehana maro lasibatra tamin'izany manko ny Macro, Jimboscor, Supreme Center, Citex sy ny sisa tsy voadanisa ary koa fotoanana mainy TVM, RNM, MBS amanjato ny ireo namoiny ainy satria maro ireo mbola varina nakaentana nefa ny mpandoro dia nandoro foana ihany. Malagasy ny mahery 500,000 na 10 no very asa ary mpianatra mahery 700,000 no niala andaharana hoy ny UNICEF. Alatsy mainy ity moa nitondra inona teto amin'ny firenena. Tafita tokoa ny tolona vao maika mahantra ny fifandiran-dova i Madagasikara. Tapitra potika avokoa na tsy laza fotsiny ny lafin'ny fanabeazana. Tanora manjatona tsy mety mahita asa, ny tsy fandriam-pahalemana mirongatra, vakitrano etsy zeroa, halatra olona sy halatra taovana mangina fotsiny. Ankehitriny mbola mitohy ihany ny fanambarabarana ilay malagasy dia fizarana zava-bojo resy tanteraka ilay vahoaka izao ilay tonga amin'ny fitenenana hoe abadoy dia raofy ny harenany. Ny filoham-pirenena perinasa amin'izao fotoana izao moa no tompona antoka voalohany tamin'ity tranga fanonganam-panjakana tamin'izany. Amin'ny fotoana izao izy mody mamboly hazo amin'ny daty 26 janoary le ndinoara. Amin'izay hadin'ny malagasy ny zava-nisy marina izay nataony fetsy izy ary hainy mandrebirebi ny sainy malagasy. Manao live amin'ny Facebook manko izy dia hadiny vahoaka ny zavatra nataony tamin'ny fotoana io. Izy ny tompona antoka feno tamin'io fotoana io. Raha ampitahaina ny tolona amin'izao izay ataon'ny collectif de candidat dia samy hafa satria hendry ny vahoaka izay entiny zareo tsy moapefy mandeha mandroba na mandeha maninona fa ampilaminana ny tsy mandeha ampilamina. Hitantsika hetsika fotsy izay atao hitantsika zandanenitsika tao zay atao fa tsisy atody ray azavaky fa ity filoham-pirenena Andra Joely ity dia hita taratra ny mpanao bodongero ary izy tamin'izany dia nampian'ireo miaramila ary ambadiky zareo tamin'izany koa ny la frantsay. Hitantsika nefa ny zava-misy amin'izao fotoana izao ity fa tsy misy fiovana nefa ndradradradraina ny hoe tamin'ny tetezamita tamin'ny fandrombana io dia hanova ny firenena. Nopotehina mihitsy ny momba filohan'ny teo aloha Marc Ravalomanana rehefa raha mbola izy no nitantana ny firenena dia efa lasa lavitra i Madagasikara efa nandroso ary efa anisan'ny firenena aty Afrika ngamba sangany. Maro ireo olona niasa nahazo asa tamin'izany na ny tantsaha na ny vahoaka ambony tanàna ny tanan-dehibe rehetrarehetra dia nahazo asa satria ny vokatra rehetrarehetra dia nahodina teto Madagasikara ny filàn'ny vahoaka rehetrarehetra PPN zany fa tsy nafarina any ivelany. Izany manko presque misy fialonana manko zany amintsika malagasy dia nizana lotoina manko filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia aiza ho aiza ny hafaran'ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Any ambany farany any na dimy mahantra farany maneran-tany isika amin'izao fotoana izao. Ka noho izany dia noho iny vokany tsisy fototra matipaika na drafitra hoentina hampandroso ny firenena. Ny drafitra entin'ny filoha amin'izao fotoana izao manko lasa manapotika ny sekitera rehetra izay misahany fandehanany raharaha. Hitantsika rehetrarehetra zao omeny anao bojo zavatra hoe koveta, omeny anao ampoule, omeny anao panneau solaire fa tsisy zavatra milamina amin'ny tany sy firenena. Izay angamba no tetika na stratégie izay ataony mba hafany mandrava ny harentsika amin'ity firenena malalantsika ity. Manabado zareo amin'izao fotoana izao ny izay no tanjona zareo fa tsy hisy hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso, tsy hisy zany fandrombana ny harem-pirenena fa alefa zareo any ivelany any dia zareo ihany no manakarena zareo ihany mpanao politika reo. Fa indrindra surtout ity filoham-pirenena Andra Joely nanomboka zay fa 10 taona zay efa teo izy na ihery Rajaonary nampianina zany tondra teo izy tambadiky tao ihany. Fa noho ny hoe efa horavany mandany filoham-pirenena teo aloha Hery Rajaonary mampianina dia izy iny nivoaka ary iny izy dia nanambara fa hilatsaka no nanohitra any filoha teo aloha. Zay no masamasaka azo arosika androany izay tantara tsy fanadino ho an'ny malagasy rehetrarehetra. Aoka ho tonga saina antsika fa izy amin'izao fetsy amin'ny rehetrarehetra amin'ny resaka réseaux sociaux amin'ny resaka communication aloha izy dia mafy. Hoy izay no masaka azontsika roso androany misaotra betsaka ny heno hatramin'ny farany. Edrilo Monsieur Alain Ramanson Andriamantoa Sareraka niasana Andriamanjako
Reboza Julien, Laimrico Jean, Patrick Mounibo, Roland Ratsiraka, Ralipo Besy, Marcelin. Ary 20 gros bras miaraka atao tamin'io. De ny zavatra nitapahana atao moa tamin'izay fotoana zay dia hoe recruter gros bras maromaro 20 groupes de gros bras. Disaky ny groupe dia omena 1 million d'ariary 5 millions de francs zany iasan'io groupe io zany mba karazany entina mba iasan-jalahy zany mba vola fandrisika. De io vola io zany Andriamatora Joel zany manomeny. Mazava ny fanazavana izay nataon'ireo vavolombelony tantara teo fa efa nomanina ary ninina natao iny fanakorontanana teto amin'ny firenena iny. Ohatrano mantsy ny vavolombelony tantara hoe nay niny renseignement ny atoandron'iny hoe botika ny ato avy a novakina mba ho créena zany a le trouble total akatono ny botika an'la video ny botika an'la na makanisy ala ty am'ty olony ty de omeo 50 millions de francs io olona io a de tsy ataony tonga any am'la le vakiny. Za moa nalahelo tam'zany hoe za ve fotom-pisaina na gasy samy gasy de manina ny atao ohatry zany le izy. Baiko moa tam'zany fotoana zany hoe raha vao daholo ny magasin lehibe rehetra eto Antananarivo serany Madagasikara tahaka ny Jumbo, ny Magrosy, ny Nama, ny Tico, ny TVM, ny RNM, ny MBS atao daholo zany zay napotenan'io. io fanimbana ny tantaram-pirenena io no mbola mitoy mandraka ankehitriny. Vavolombelony izany ny fanovana ny anaran-drovana Antananarivo ankehitriny io. Mbola ny mpanonga-panjakana sy namotika ny tahiry-pirenena tao amin'ny RNM ny taona 2024 ihany no manao izany fanovana anarana rova Manakasina eto Antananarivo izany ankehitriny. Eo ihany koa ny fananganana ny Colisée eny anaty rova. Na dia fantatra aza fa ny fanjakana Romanina no mampiasa izany tany aloha fa tsy ny mpanjaka teto amintsika mihitsy. Raha manorina ireo mpitondra teo alohany dia ny mpitondra amin'izao fotoana izao sy ny ekipany mezaka manova ny tantaram-pirenena mba tsy hoay ny taranaka faramandimby ary ny zavatra manana ny lanjany amin'ny fiainam-pirenena mihitsy no inina-potena. Dia hoy nisy olom-bavam-bahoaka no sady vavolombelony tantara hoe tranony TVM io mbola mijora ankehitriny ary mbola reharehantsika satria tsika nahay nanangana ary tsy mba namotika ary tsy mba namotika, tsy mba nandoro, tsy mba nanao setrasetra ohatr'ireny. Raha tsy nisy zany io trano namboarina tamin'ny fotoanandro ny président Ravalomanana sy Mame Rakotavelo io dia tsy nisy ninina intsony zany RNM sy TVM zany. Ny archive moa zany dia nampitomany zay rehetra na ny tompon'andraikitra rehetra tamin'izany fotoana zany na itsika taty aoriana zay tsy mahafantatra hoe tao anatin'izany RNM zany anke nisy ny archive n'izany Madagasikara zany nidorana tao anatin'ny fotoana tao anatin'ny 2 minitra be ny zavatra potika tamin'izany na ny fananam-panjakana na ny fananan'olon-tsotra. Ny zavatra tsaroana fotsiny dia zao hoe ranomaso setroka iran'ny tanàna olona maratra ary olona maty be dia be may tao anatin'izany fandrobana zany be dia be ny olona natao sorona. Ny olona rehefa adala dia adala hatramin'ny farany. Na misy ary ny fitsaboana azo atao, misy ny fitsaboana adala nge fa tsy te hoendry mihitsy ary tsy manaiky ho tsaboana. Nopitehana ny firenena ny tantaran'ny Madagasikara, nopitehana Madagasikara manontolo, nopitehana ny tantarantsika manontolo, nopitehana ny fananantsika ary nisy ny eritreritra koa ary te hamotika ny fanahy sy ny saina. tantara mipetraka ary tsy ho afaka ao ampon'ny vahoaka tsy manantsiny ny zavatra nitrangana andritra ireny fotoana ireny. Ny mahagaga ankehitriny dia ilay mpitarika ny fanonganam-panjakana tamin'izany indray no milaza fa tsy vahaolana ny fanonganam-panjakana. Valy teny nomeny ho an'ny mpanohitra io taorian'ny kabary mafonja natao ny antoko timy fa taona ho an'ny fahasahiana ho an'ny antoko ity taona ity. Fa rehefa ny mpitarika korontana sy ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2024 zany no manao dia mety tsy vahaolana ny fanonganam-panjakana. Mahatsapa tena ve ireo mpitondra ankehitriny ireo izay ny nitarika korontana tamin'ny 2024 ny volana Janoary 2024 iny fa tsy nety ny nataony? Raha tena tsy vahaolana tokoa ary ny fanonganam-panjakana dia ny filoham-pirenena ankehitriny io no tokony ifona ampahibe maso amin'ny vahoaka malagasy voalohany.
ary mbola fahavoazana sy takaitra mipetraka amin'ny vahoaka malagasy hatramin'izao ny fanokana-panjakana izay nataony ovaolana teto amin'ny firenena tamin'ny taona 2024 iny. Anana fanetrentena ve izy ka sahifona amin'ny vahoaka malagasy